Antom-pisian'ny association fitahina tany am-boalohany anosika amin'ny lafiny rehetra ireo mpilalao baolina lavalava rehefa nahita amin'ny fari-piainana izy ireo tamin'ny fifanerasarana taminy. Ny antomboka tamin'ny fanohanana ara-pitaovana izany, nitoy tamin'ny fanampiana fanomezana amboara-omby tamin'ireo fifaninanana maro notanterahana. Isan'ny lalao nofaranana ny faran'ny herinandro teo ny tournoi de Noël izay nisian'ny ireo sokajy rehetra. Nisy kosa ny lalao voatery tsy maintsy nahemotra noho ny fisian'ny rotsakorana. Ankehitriny hiditra manokana amin'ny fiahiana ara-tsosialy ireo mpilalao sahany miaraka amin'ny ankohonany ny fikambanana. Anatin'izany ny lafin'ny fanabeazana sy fampianarana, ny fiahiana ara-pahasalamana ary ny lehibe indrindra dia ny famoronana asa sy ny fanohanana azy ireo amin'ny traikefa-pitadiavana mety hananany. Ny fiarahana association fitahiana sy ny mpanao rugby dia tsy nanomboka ohatra androany ihany fa efa nanomboka hatramin'ny ela dia tsy mijanona androany fa mbola betsaka izany no fiarahanay miasa. Eo indrindrandrindra izany ny coupe Solange de Pâques dia koa ny coupe de l'indépendance. Ny izay association fitahiana dia tsy hijanona fotsiny amin'ny fanaovana rugby fa hiezaka izany izay eo amin'ny resaka social satria izay mihitsy izany association fitahiana fampiroboroboana ny social eo amin'ny lafiny social amin'ireto mpanao rugby reto. Manomboka indrindrandrindra moa eo amin'ny fianakavian'ny mpanao rugby dia mitatra izay zavatra izay eo amin'ny vahoaka iray manontolo. Tsy hijanona eto Analamanga ndeto ny hetsika fa manomboka eto Analamanga fa miezaka izany izay hanaparitaka ny association fitahiana eran'i Madagasikara satria vahoaka anankiray ihany eo na eto Analamanga na any faritra. Tanjona ihany koa ny fiahiana ireo vehivavy sahirana ara-pivelomana amin'ny alalan'ny fanofanana arak'asa sy famoronana asa ho azy ireo. Isy ny hetsika manokana izay ho tanterahan'ny association fitahiana sy ireo vehivavy miaradia aminy amin'ny andro 8 Marsa ho avy izao.